Lefaly miarabanao indray ary amtia takarivan'ny fafito amby roapolon'ny volana septambra roapolo sy roa arivo ety. Ny andrafitra ny meteorolojiantsika kosa dia ny fandalovan'ity rindrin-drahona ato atsimon'ny nosy ity ho an'ny rapitso aorian'izay kosa dia somary ny tsodrivotra avy aty atsinanana no tena ibantoerana. Ho an'ny rapitso maraina ary raha ny fiantraikan'izay aloha zany dia ahitana an'izay orana tandrivon-drahona izay sisanorana amin'iny miandro vazo iny ny ilany andrefan'ny bongolava sy vakina karatra iny aty amin'iny vatovavo fito finantsy atsimasanana iny kosa raha ho an'ny faritra avo dia isy ny andianjavona na ny zavotany ho an'ny vamaraina saika ho maina kosa any amin'ny faritra sisa raha toka ibalika amin'ny masoandro amin'iny terodray varatry ny nosy iny. Ny takariva kosa raha ho an'ny rapitso zay ihany ary dia ahitana izay orana zay amin'iny miandro vazo ilany andrefan'ny bongolava ny atsitan'ny melaka iny izay mety harankotroka toraka izany ihany koa amin'iny ilany andrefan'ny otomatsiaritra sy amin'iny ilany atsinanan'ny faritra atsimo andrefan'iny izay andrahona somary ahitana orana tandrivon-drahona andrahondrahona hatrany ny faritra Naranjorofo sy ny faritra Atsinanana fa homaina kosa any amin'ny faritra sisa. Ny maripana raha ho an'izay rapitso izay dia manodididina ny 1.20 ka hatramin'ny 7.20 aty amin'iny faritra ampovoantany iny 7.20 ka hatramin'ny 30 kosa ny morotsiraka andrefan'ny nosy manontolo iny raha toka 20 ka hatramin'ny 5.30 ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Mafana indrindra dia any Moldava any 5.30 degré Celsius. Ny fizotran'izay ihany ary ho an'ny tontolo andron'ny talata ny maraina dia ahitana orana aloha amin'iny atsitan'ny melaka iny toraka izany ihany koa ny tolakandro izay somary ahitana orana tandrivon-drahona aty amin'ny ilany atsinanan'ny melaky amin'iny miandro vazo sy ilany atsinondrefan'ny bongolava iny. Aty amin'ny tapany avaratry ny nosy kosa manodididina ny morotsiraky ny analalava sy amanjy iny dia ahitana orana tandrivon-drahona anorana malefaka ny faritra Sava sy morotsiraky ny analanjorofo ny tapany avaratry ny faritra atsinanana iny isy tandrivon-drahona kely ihany kosa ny tapany atsimon'ny faritra atsimatsinanana raha toka saika ho maina any amin'ny faritra sisa. Raha ho an'ny maripana ny talata moa dia manodidina ny 12 ka hatramin'ny 20 aty amin'iny faritra ampovoantany iny izay somary mafapana raha toka 7.20 ka hatramin'ny 1.30 ny morotsiraka atsinanan'ny nosy aty morotsiraka andrefana kosa dia 1.20 ka hatramin'ny 6.30 degré Celsius mafana indrindra moa zany dia mbola any amin'iny faritra Menabe iny ihany no ahitana izay. Ho an'ny alarobia kosa dia saika ahitana orana avokoa ny apateliny avaratry ny nosy ny faritra Diana sy ny Sofia ny faritra Sava toraka izany ihany koa dia amin'iny faritra Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana iny mbola ahitana izany ihany koa ny faritra atsimo Atsinanana mbola hisitraka ny orana ambaratra amin'ny ankapobeny ny ilany andrefan'ny avoantany manontolo iny fa ifanimbiasan'ny rahona sy masoandro any amin'ny faritra sisa. Ny maripana moa zany ho an'ny alarobia dia manodididina ny 13 ka hatramin'ny 17 ny faritra ampovoantany ary 20 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka Atsinanana raha toka 12 ka hatramin'ny 15 ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Ny mafana indrindra dia mbola any amin'iny faritra Menabe iny hatrany. Dia makasitraka anao indray nanaraka izany hatramin'ny farany manasanao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.